Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Vaolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Vaolay, toujours meilleur. No tampenam-bava ny vahoaka malagasy, ny mpitondra ankehitriny nanao izany, endrika fitondrana tidijadony izany. Izay no azo andikana ny tranga androany tao amin'ny kanja mitafo ny Mahamasina. Fanimbana ny demokrasia izany ka hitondra ny firenena sy ny vahoaka malagasy makany amin'ny lalana tsy azo alehy. Ny andindin'izay arahanao anaty matoa da atsoratry boaza razanatsoa. Noravana vao maraina ny etsika ny MMF sy ny mitsanganary malagasy teny Mahamasina. Tsy tonga teny an-toerana akory ny vahoaka sy ny mpitarika ny etsika dia efa tonga teny an-toerana ny mpandravan'ny fitaovana. Nosakanana tsy hiakatra andrenivohitra anantevidaharana ny etsika mitsanganary malagasy ny solotena ny mponina ao Asaomamanina androany. Nanamafy ihany koa izy ireo fa tsy hijanona hatreo ny tolona hiarovana ny tanindrazana. Nafanantanteraka ny ady ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra teny tany malalaka Ambomalaza nanomboka an'io ny slalom module Hankook. Vaovao iraisan'ny pirenena nivoaka ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena any Gabon alina. Lany tamin'ny 5,420 isanjato eo Ali Bongo filoham-pirenena am-perinasa. Ny andindinireo arahanao afaka fotoana fohy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer J-Yo vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer J-Yo, doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. J-Yo, représentant exclusif, Vaolay. Vaolay, toujours meilleur. Votre moteur s'abîme trop vite? Changez de marque d'huile. Boss Lubricant, fabriqué à base d'un composé de dernière technologie sans cesse amélioré, qui protège votre moteur en l'aidant à résister efficacement à la pression et au frottement. Boss Lubricant, pour un moteur toujours plus résistant. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Sainto, Loarano face à la mac. Buvez de l'eau, buvez bio, buvez Sainto. Sainto, l'eau bio, boisson officielle du 16e sommet de la francophonie Antananarive 2016. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao amin'ny galerie Sivy tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 ampita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Apeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny rebus Apeflo ampita ny fiangonana azadinoana ny mitondra karapanondro galerie Sivy tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Apeflo téléphone 033 79 830 63.
Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampalalam-baovao Kolo TV hatramin'ny farany. Manambahiny roa isika anio alina fa alohany andraisantsika ny vahiny dia notapenam-bava ny vahoaka malagasy. Ny fitondrana ankehitriny manao izany, endrika fitondrana didy-jadona izany, izay no azo andikana ny tranga androany tao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Arao ary matoa da Tsoratriboaza rasanatso. Etsika pilaminana, etsika fanehoan-kevitra, etsika fitadiavana vahaolana manoloana ny toedrara mambotry ny firenena amin'izao fotoana izao. Izay no kasain'ny MMF na ny malagasy mivondrona ho an'ny fanarenany fotony sy ny mitsangana malagasy natao tao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Etsika izay nahazona lalana ara-dalàna avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Hatramin'ny omaly alina tsy nisy ny sakana niseho manoloana io etsika io. Manodidina ny sasakalina nefa nisy nanonofo ratsy ve tao sa naninona. Nisy ny fiovahan-kevitra tamin'ny ora farany. Tsy maintsy ravana ny etsika ataon'ny mpanohitra ao amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Tsy misy antony mazava nomena, indrindra antony mazava eo anatrehan'ny lalàna naroso, fa tsy maintsy ravaina na inona mitranga na inona midona. Toy ny mahazatra, ny mpitandro ny filaminana amirongo fitaovam-piadiana mahery vaika no nanao ny asa eo amin'ny toeran'ny mpitondra tsy samidina tsehatra, mifanatrika amin'ny vahoaka malagasy sy ireo mpanohatra. Tranga mapibaribary fa tapidalakale ny mpitondra ka ny vahaolana hitany mba hijanonana eo amin'ny fitondrana dia ny fampiasana hery. Tsy mitondra filaminana izany. Toerana midy Mahamasina ary toerana ampivoatanana. Izay angamba no atony nampanonofo ratsy ny mpitondra hoe omaro ny olon-tsotra mahatsapa fa latsaka katerena ny firenena ary resy lahatra amin'ny foto-kevitra ijoroan'ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy. Tsy nampihemitra ireo mpitarika nefa ny raha matahora ataon'ny mpitondra tamin'ireo mpanao politika. Ny fanagadrana ireo mpitarika tany Somahamanina, ny fisamborana ny mpitarika ny MMF tany Fianaratsoa, ny fikasana fisamborana any Augustin Andriamananoro, ny fanaovana perquisition mapiaya ny solombavam-bahoaka lany tany Mahajanga Nina, ny fisamborana ny loholona Lilson René de Roland, ny tranga nahazo ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga sy ny sisa tsy voatanisa mitranga any amin'ny faritra. Na ireo aza ny tranga nisy, tsy niemitra ny mpitarika fa tonga teny Mahamasina araka ny teny efa nomena, tonga ny fanatrika tamin'ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nisy fifandonana. Pirofo fa pilaminana trano ny etsika ataon'ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy. Fantatry ny be sy ny maro amin'izao fotoana izao fa tsy mila fifanatonana sy fifampiresahana ny mpitondra mba hisin'ny fitoniana sy filaminana eto amin'ny tany sy ny firenena. Izany tsy mahafantatra fa tsy mahavahaolana fa mampiasa sandry manoloana ny fifanolanana iray. Ny fampiasana hery dia miteraka fampiasana hery ihany koa. Ny fanampenam-bava sy ny fanenjen'ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra dia teboka iray azona milaza sy manambara horetany, rendanitra fa tsy misy mizotra makany amin'ny fanamafisanorina ny demokrasia eto Madagasikara ny mpitondra. Ny mifanohitra amin'izay no mitranga, lazaina fa misy ny demokrasia, nefa ny atao dia manitsakitsaka hatrany ireo fepetra rehetra takina mba hasiany izany demokrasia izany. Azo itokisana ve ny mpitondra tsy manatateraka ny teny nomeny tamin'ny kalalahana fa tsy niterena? Ny tantara politika any Madagasikara dia mampianatra ny be sy ny maro, indrindra fa ny mpitondra, fa ny fampiasana hery dia miafara hatrany amin'ny fialan'ny mpitondra tsy ampamendriana sy tsy ampanajana. Ny ainan'izany ny filoha Philbert Tsiranana, ny filoha Didier Ratsiraka, ny filoha Zafy Albert ary ny filoha Marc Ravalomanana. Raha mitohy izao tranga izao dia iafara mitovy amin'ireo filoha teo aloha ireo ny iafaran'ny mpitondra ankehitriny. Na izany aza, manana fahalalana miala mpamendrena ny filoha ankehitriny. Mametra-pialana araka ny fangatahan'ny mpanohatra ary milaza apahy be maso fa tsy vitana ny fampandrosoana ny firenena. Amin'izay fotoana izay ny malagasy isafidin'ny mpitondra atokisany sy hitaky fa manana finiavana anavitra marina ity firenena ity sy ny olona rehetra miainao aminy. Noravaina vao maraina ny etsiky ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy teny Mahamasina. Tsy tonga teny an-toerana akory ny vahoaka sy ny mpitarika ny etsika dia efa tonga teny sahady ireo mpandravan'ny fitaovana. Fanadadiny lilira beata. Vao maraina tokony ho tamin'ny valora noravaina ny seza sy ny zava-maneno rehetra efa nandrasana ny vahoaka ho tonga teny amin'ny kianja amin'ny tafon'ny Mahamasina. Noravana niaraka tamin'ny fandrahonana ny fitaovan'ny etsika MMF na ny malagasy mivondrona ho an'ny fanarenana ifotony sy ny mitsangana ary malagasy rehetra. Tsy nisy na iray aza navela. Nandritra fotoana io, ny famezivezy manerana ny Mahamasina sy ny manodidina ny mpitandro filaminana. Fa alina tamin'ny fitorio zay ny nanao installation zay dia vitanay tamin'ny raiky ambin'ny folo alina izy. Dia naneny dodolo fa miandry ny Zany efa niandry zany efa velona daholo somasa. Mandeha daholo fa miandry ny zareo fotsiny sisa. Dia izany indray ny teny maraina hoe Vaovao. Le
commandant ina rangao io miteny izy hoe Vaovao io Vaovao io dia nareo tsy niteny tamin'ilay tompona ndraiky hoe misy miteny hoe ravana fa tonga dia nyravana dia manteny tamin'le patronay moa zany no rahanay dia le patronay teny hoe efa zay moa miteneny dia Vaovao ozy izy dia nisy tompona ndraiky tsaiko le rangaty iny dia Vaovao ozy fa amin'ny ankapobeny zany le gendarme niteny fotsiny hoe Vaovao dia fa tsy niteny izy hoe raha mba tsy ravanareo dia mety hoe ravana ohatra rehefa tsy ravanareo izy izy dia atao sesi ny entanareo entanareo koa atao sesi dia zay natonga nareo mikoroka aloha entina nentanay tamin'ny firy maraina teo zany na fandravana efa tamin'ny sivy izy teo zany efa vita tena vita fa maneno tsara maneno fa tonga dia miandry andrareo fotsy seza fa mipiraka teny ambony strady seza hitanao tsara reto seza reto zao nisy firy teo zay zany tsy haiko nisandro tsy toeny seza ohatrany hoe mbola nisy seza fotsy mbola anampy andreo mbola misy anampy fa mbola le camion zany mbola tavelany fa tsy niditra tso zany zay dia zany hoe mezaka tanteraka zany mandramba tanteraka mihitsy zany zay fa tsy fantatra hoe misy hetsika atao indray ato sa tsy hoe tsisy mihitsy fa tonga dia ravana fotsiny zany tsisy tsony izy le commandant tsisy tsony ato izy tsisy tsony tonga dia ravododolo raha mbola misy entanao dia atao sesi tahaka izay ny fanazavan'ny mpiasa nampanaovana ny fandravana teny Mahamasina io maraina io efa nilamina avokoa ny entana tamin'ny fiandrasana ny fotoana ny fanomezana tamin'ny vahoaka Antananarivo sy ny manodidina nataon'ny MMF sy ny mitsanganary malagasy seza narivony zava-maneno samy nentina avokoa tsy nisy nentina nazava teto ny tompona ndraikitra nidina ny trano nambenana miaramila ny toerana ivelany sy anatiny tsy nahazo lalana ny hetsika raha ny fanazavana ny zava-misy anefa nahazo taratasy fahazondalana ara-dalàna sy mazava avy amin'ny komina ny mpikarakara herinandro mialoha nefa nahazoana lalana saingy izao no sakanana izao na ny tompona ndraikitra tsy nahafantatra izay antony tsy nampidirana azy ireo tao an-toerana efa reo daholo zay eny c'est fa azafady tiany taratasin'ny commune Ciao. Tin taratasin'ny commune namenanay izy namenanay ny autorisation tamin'io andro azafady tamin'ny 12 septembre amenay anao manana photocopie zay anao hitan'ny olona rehetra vorainareo tia ny taratasina lefanay tany amin'ny préfecture milaza fa atao anatin'ity trano privé ny commune ity zay dia anao fifiloe assemblée générale mitsanganaka malagasy zay zany nataonay io e amenay anareo regny ny fanontaniananay petrakay fotsiny tsotra hoe aiza zany zay ny afaka manao fivorina raha ohatra ka mangataka trano satria tsy omby anay tsony ny trano isanay zao ho voatsakatsakana foana zay ka itsika manjary ity amin'ny arabe miresaka amin'izao fa démocratie zao zay fotsiny ilainy fantatra ozonareo mandeha makareo ozonareo ny chef de mandeha raha mbola tsy fantatrareo le izy dia ataovy tonga any amin'le manam-pahefana lehibe any hoe zao olona tonga eto amin'ny arabe zao dia no le trano nidy fa tsy zareo zay le olana misy amin'izao ary zay tsy zany angataka autorisation ndray zay nge anao assemblée générale zay tsy milaza hoe ny amin'ny arabe ny anao assemblée générale dia tsy maintsy mbola anao zay dia atao raha aiza zany zay ny anao an'izy zay zany fotsiny tena mifantatra mahazo valiny mahafapo amin'izay zay dia mifampiarabitsika amin'ny herinandronay mifankahita ohatrany hoe sanatria zany ohatra mamita vahoaka zay nazon'le autorisation izy zay nazonareo dia nivoaka le filazana an'izy maromaro dia ampahafantarany azy amin'ny 6 ariva zay maly mbola hoe tsisy olana dia nisy didilidina hoe amin'ny 1 hoe tsy azo atao indray le izy dia hitanareo le vahoaka zany fa sanatrian'izany ohatrany hoe mpamitaka zay nefa zay tsy tay mitaka an'ireo vahoaka reo fa reo nge ny tokony fahefana le vahoaka zay fotsiny izy zay zany ny vorona manahirana mametaka zany amin'ny zandary fa raha teo ny préfet dia tena nafinaritra be anay fa tsisy préfet eto
de rehetra zany ny eto ela be zay a de hoavinareo amin'ny grenade nefa zay tsy tafiditra trano zay le mahatonga an'le olana zay nefa zavatra olona samy endry a samy olona zavatra mitovitovy taona daholo mahay mifanaraka mba mandeha colonel aiza le toerana marina za tsy manana toerana za zany manatakeraka ny fanapakevitra tonavako anorivotra anareo ary misy toerana mafantatra tsara miteny alohaloana ianareo tamin'izany fanohana hevitra zany fa tsy hoe amin'ray ny fotoananay dia amin'ray nareo vao miteny an'izany ty fotsiny zany sefa rehefa ohatr' zao zany araka ny lalàna tokony mba nanaovanareo communiqué zay farafaratsiny tamin'ny radio misy déclaration azafady misy taratasy voazay misy taratasy voarainay hoe a na nivoaka tamin'ny radio hoe tsy azo ataony manao a fivorinao amin'ny trano a satria andraindraiky zay tsy narehan'izany mihitsy zay le olany zany ka de amin'ny manaraka zany zay mba ilazainy aminareo a ataovy officiel administratif le raha safady tsy efra miteny an'izany fa tsika tsy manao resaka tsy lambotsika hoe ty amin'ny arabe tsika ny fampitady tsy zany ny zavatra tetaviny fa rehefa ohatra le izy a amena lazainareo amin'ny radio zay a na amin'ny télé a fantatra iny ataona isan'ny malaliny andraikitra am'izay zao manjary ohatra ny tapohana fotsiny hoe tombo zay de mity le trano ka de zay zany ny anlezanay anareo an'ity a de manatena ny fahendrenareo zay amin'ny manaraka amin'izay zavatra zay a zay fa fiahovana vahoaka malagasy sy ny tanindrazana zay zany zao tsika nyresaka tsisy korotana tsisy ininona mitsangana malagasy sy mpanao korotana na izany fa miaro firenena saotra tompoko tsy nisy fampahafantarana mialoha tsy nisy fampilazana tsy nisy taratasy ara-panjakana nalefa milaza fa tsy azo atao ny etsika tamin'ny ora farany no noravana tsy navelana anao ny etsika ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy tsy tonga teny an-toerana ny lehibe ny OMC na eo anivon'ny faritany na nasionaly na nazava ny toe-draharaha ery famoretana avy hatrany no naseho raha ny tany amin'ny faritra besandry sy miaramila mpanaovana akanjo sivily no nampanaovana barofo ny trankeriny nandravany etsika tahaka izany ihany koa no niseho tamin'ny ity androany ity teto Antananarivo baiko midina no nanajanonana ny etsika tsy nisy na taratasy ara-panjakana milaza fa tsy ara-dalàna ny etsika tahaka ny etsika fanao ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy hatrany nefa no saika natao izany hoe etsika anaty efitrano tsy ahina isy foara-pefy anazava ny zava-misy tsy milamina eto amin'ny firenena ahafahana mitady vahaolana maharitra avy any fotony no tampenam-bava indray na ny mpitarika ny etsika na ny vahoaka saika any hevitra tranga mamono ny demokrasia zany ka ratsy toerana ny firenena malagasy eo anatrehan'ny vondrona iresa-pirenena misana ny demokrasia sy ny zon'olombelona arandalana ataon'ny mpitondra ankehitriny raha ny fanenkevitry ny mpitarika ny etsika mitsangana ary malagasy androany fanampanazavana fotoanandroany efa fotoana ny fanarana hitanareo tsara ao anatin'ilay fampilazana natao teny amin'ny gazety reny hoe mitsangana ary malagasy ananana Madagasikara matanjaka tsy vita moramora zany ary nampiseho anay androany teo a fa nanomboka hatriny ankeo marainy zay a no nolazaina hoe hosamborina daholo reo nareo londohany reo a de tonga teo zay arany a de sambory any ary zay no natongavanay teny a tsika tsy mifamitaka fa tonga teny zay a raha ohatra na nisy namoaka vavany zany a de vonony zay am'izany satria tanindrazana no arovantsika tanindrazana no edivantsika mba tianana tanindrazana tsara no nen'ny afitsika menakavy eto zay a de manao antsoavo ampitondra fanjakana voalohany indrindra avoay reo namanay avy any ambanivohitra somamana miarona le pirenena malagasy joron'ireo malagasy reo ary nametrahana mpitondra sy loha-pirenena de iaro any Madagasikara fa tsy varotra azy fa sao de mifambiso ny olona nalefa ny ponja sy ny tokony andesiny sy tokony jamona tsy mahavita ny fitantarana ny firenena zany ny fanjakana
raha ny mpiaro azy raha ny olona miaro fanana malagasy ndray miditra ponja fa ny mivarotra ny riari tsy mahavita ny asany malehibe ny tafi-bahoaka azy zany mpitondra fanjakana satria ny vahoaka zay tokony ho arovana no ampidirina ponja tsy fandrimpahalemana be da be ny famonon'olona be da be ary androany a ditatsika fa fanampenam-bava nampiasaina an'ireo maramilireo tsy azo ekeny zany tsy fatany zany a ny asa amin'ny mafiloam-pirenena ny fity filoham-pirenena sika fa tsy ny fity mpanjaka ary tsy alaiky mpanjaka sy ny tompo-mena kely rehetrarehetra hitantana n'ity firenena ity saya no avoaya ao anatin'ny fotoana foya reo malagasy nahiditra ponja tsirairay avy reo fa niaro any Madagasikara reo niaro ny fanana amin'ny malagasy reo fa tsy nangalatra fananan'olona akory fa raha tena misy fanjakana eto dia gadao zay nanao bois de rose gadao zay nanodikodina volam-panjakana gadao daholo rehetrarehetrareo fazafangaro ny resaka saya no tsy eketsika ka manamafy nataony namana teo ianareo isika dia nangana Madagasikara manaja an'izany lalàna zany fa tsy mpitondra fanjakana anaonao foana any lehibe ny fitsarana mpitondra fanjakana ny fitsarana dia tsy natao fampidirana olona any amponja zay tsy mitovy hevitra aminy fa atao a fampidirana ny mpangalatra fa tsy ny olona zay miteny rehetrarehetra kory sakanana tampenam-bavy tsika androany tsika raha misy malagasy ray maratra raha misy malagasy ray maty dia malagasy mitovy amintsika zany ary marary amintsika tsy fanandra tsy fandona no atao eto tsy famonona atao eto amin'ity firenena ity a fa mety zay ny eritreritrireo olona rehetrarehetra eo hoe atao hifamono fa izay resy lahatra fa nanomboka androany hitanareo tsara teo a fa ny fahendrentsika sy ny fatsapatsika tany apotsika tsiraray avy tany a ary ny voalazan'ny président teo a reny miboiboika fitiavantsika tany razany reny a tsy io voatapim-bavy zany tsontsika manomboka androany mialanenitsika mialanenitsika amin'ny fanarahan-dalàna mialanenitsika amin'ny filazana fa tsy mety zao eto amin'ny firenena izao tsika ny tompony teny farany ka amin'ny manaraka hitanareo ny fandaminana ary zay nijoroana teo tsy nandosodosotra tany araka ny lazaina teo a be da be ny resaka ny keo maraina hogadrainy nareo hoe atao perquisition nareo hoe atao an'izao tonga avy na rariva ary na izao ary fa tsy misy a fitondrana atao fampitahorana ohatry zany fa rariny a sy hitsiny a no hijoroany ny malagasy tsy raharay avy raha nandeha io a tsisy tonga teto fa tsisy afaka miteny androany a hoe mandeha ny firenena ka afaka ny malagasy a malalaka ny malagasy ka dia ny afatra petraka ny ary farana koa ny anahy isika menakavy a misaotra atsika fantatra fa nisy tonga avy lavitra avy any bokolava avy any a fianaratsoa avy any a tamatavy avy any a Diego Miarinarivo Somamanina erany Madagasikara na foitena tonga nakaty samy tsika mitsangana any amin'ny misy atsika tsiraray avy any fa ny valala ny akangamamo tsy vakinambo ny valala tsy azotsika androany azotsika io rapitso ary tsy misy satria zay a nefa masaka ho atsaitsika tsirairay avy a ary tsy maintsy fitaitsika io mialanenina hoy ateo mialanenitsika satria olo-kendry ny malagasy fa jolam-poto akory ohatra ny fanaon'ny sasany ka hoe isambotolona any an-trano na isambotolona eny an-darabe eny fa raha zay voniny raha ifandray ady hevitra raha samy ady hevitra politika natao fa androany zany a dia tsy misy ny ady hevitra politika satria tsy avela amin'ny teny a ny
vahoaka malagasy dia ifandinikontsika hoe rehefa tsy afaka amin'ny teny amin'ny adevitra politika mazava neo hevitra vahoaka malagasy dia ho hitantsika ho an'ireo zay maika fa hoe ela loatra mitsangana eran-tanàna rehetrarehetra fa tsy vitany ny mitabataba fotsiny io satria hitanareo tsara teo fa eo le mitabataba hafa le samy atrika an'le maramila hafa zay zavatra zay no mila ezahantsika rehetrarehetra fa manangan-javatra manangana firenena ny resahantsika teo tsy vitandray andro zany nefa mety ho vita rapitso rehefa vonona daholo tsika rehetrarehetra araky nefa nambara tena mpiandohana dia manambahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity alina ity tsy zany fa andriamato Alain Andriamseza ao anatin'ny hetsika mitsanganaro malagasy miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampalalam-baovao fantaniana avy hatrany napetrako aminao inona reny zavatra tsanga androany teny mamasiny reny misaotra betsaka miaraba ny mpijery sy ny mpiaino ny Kolo TV tsika i raha mahita angama satria tsy maintsy voaka amin'ny aina aman-jery reny zavatra nitranga reny dia ny fanakanana ny hetsika fionambena ho ataontsika amin'ny teny frantsay mihitsy hoe assemblée générale ny mitsanganary malagasy izay natao tao amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina tamin'ny ray ola atoandro androany ny zavatra nitranga dia ny zava-maneno na ny sonao zany dia efa ny maraina dia efa nalany ny gendarme tao ary rehefa naren'izay zay dia tonga zay araka ny fotoana mifamezana tamin'ny vahoaka tamin'ny ray sasany dia nahita fa tena feno marina ny gendarme ary nisy camion maventy zay nanakana ny vavady zay hidiranao na Mahamasina zay no natonga anay nangataka moa zany sotenan'ny mitsanganary malagasy nangataka hoe atsoviny ny tompon'andraikitra ao amin'ny gendarmerie zay tompon'andraikitra hafa ohatra ny préfecture iresaka aminay satria ny antony dia izao ihany izahay dia nahazo alalana ara-dalàna avy amin'ny commune urbaine n'Antananarivo hanao an'io assemblée générale io tsy vitan'izany ihany fa sady efa nahazo an'io zay no nandefa taratasy telo andro mialoha nandeha nakany amin'ny préfecture n'Antananarivo nilaza hoe zay tompoko dia manana hetsika fivoriam-be na assemblée générale zay atao ao amin'ny kianjan'ny tafon'ny Mahamasina amin'ny asabotsy 24 io everiko zany fa tsy tokony dia hisy olana loatra ny hoe fanaovana an'le fivoriana raha tokony ho izy antsika eto amin'ny tany mandalina ny démocratie everiko fa tsy andeha fampitsikera azy amin'ny pitsopitson'ny lalàna sy ny fomba iverintsika hoe hifanakana amin'ny fanehoan-kevitra eto amin'ny firenena fa tamin'ny samy tokony atsapitsika hoe samy olo dehibe ary olona tompona andraikitra eto amin'ny firenena no miteny sy ny miresaka ka mahafantatra ny tokony ataony sy ny ataontsika hoe responsabilité na ny vesatra miandry azy eo amin'ny atsoroany eo amin'ny lafiny zany ataontsika hoe fanaovana hetsika assemblée générale zany zay mety misy olona marobe no tonga ary zay no mankitonga an'zareo angamba mety nanakana an'le hetsika teny lalàna ihany ianao teo hitany hoe manara-dalàna ary ve reny zava-nitranga reny izay ve moa ny anontanianao manara-dalàna sa le olona manakana an'le olona manara-dalàna le manakany hoe manara-dalàna ve le fanakanana nataon'ny mpitandro filaminana androany reny raha ny hevitray manokana tsy nainana fitandrom-pilaminana marobe ohatra reny zay tena natolaka fa nisy nanoratra ary ny sasatsasany tsy haiko na mpanao gazety na mpanakalo sasany ohatra nisy 26 juin eto Mahamasina eritreretinareo amin'izany le izy zany dia efa mazava mihitsy hoe tsy nilaina an'izany akory fa raha nahazo taratasy zay ny zoma arivo milaza hoe aza manao ao nareo satria zao ny antony dia mety nakafepety zay niovatrano zay nanofatrano hafo zay zany mety nitranga kanefa tsy zay nitranga fa marainy zay voataitra mbola vao ny fampiantso ny atoandro zay ny vahoaka kosa efa tonga teo ary vao mainka ratsiratsy tonga teo satria zay mety misy neti-patezerana le vahoaka anay hoe ino ty zavatra ty gendarme nety nefa zay ivory anao assemblée générale dia tsy maintsy voatery zay nanatona ny manam-pahefana anao taminy hoe manangataka mpanazavana inona marina ny tena mitranga nefa zay manana ny reto taratasy reto zay zany ny tena vandehany ary iverinay fa zavatra tena rariny sitsiny zany tsy takonay mihitsy zay hoe inona ny nanakanana n'le hetsika rehefa tsy nanao
taratasy laza hoe tsy ekenay a ny anovanareo ny hetsika io zay zany zava-dehibe fa ny manarak'izay loha zany hoe fanakanana politika mihitsy zany le izy tsy resaka hoe filaminam-bahoaka satria zay nge anaty trano e ary anaty trano zay de azo natao ny ambona ny tete velany fotsiny de navely zay ny nanao ny fivoriana tao zay ny efa azo natao fa everiko fa le fitondrana mihitsy ny matahotra rehefa nanisa angamby izy ka nahatsapa fa tsy ombony trano nitsangana malagasy raha io stade mamaso io no anaovan'ny fivoriana ka mety zay ny tena tetiny zay zany nitetinay mitsangana malagasy raha iantsolo tsika efa maro olona be manaraka ny hevintsika satria mijaly le firenena be de be nyty tanindrazana dia tsy ombo ny trano a de mivoaka ny velona ny olona de mety lahatra na anakorotana alao sakanana zay ngamba ny mety hevitra zareo tamin'iny zao zavanseho androany diny ary nydingana manaraka ho ataonareo ke fa mazava ho azy am'izany fa fitondram-panjakana efa matsapa fa tsy ombanay ny trano fa misy korotana raha eo mamasina de iverinay fa ny tsara indrindra zany zao a dia angataka amin'ny merana Tananarivo zay Ramatoa Lalo Ravalomanana sy Andriamato Marc Ravalomanana angataka amin'izay ny Ambotsatofo angamba eo a hita tsara ny tena apetsaky ny olona tonga zany fa tsisy afaky ny anakorotana de hitany maramila tsara kosa ny zandary zany ny moreky moko mifangaro tsy haiko tsony hoe polisa maramila sa zandary tonga de azony tsilovina aveo hoe raha misy manakorotana na misy zavatra manao mamofady eo tsisy zavatra fenina raha eo Ambotsatofo ka iveriko zany fa mbola tsy nivory moa zay fa zany manokana efa mieritreritra zany ary zay tokony lalany hoe amin'ny herinandro indray zany ny fotoana mivoaka na Tananarivo de eo Ambotsatofo eo zay no angataka lalana de efa so zany de efa mareny merana Tananarivo raha ohatra ka tapaka ihany le izy fa dia amin'ny sabotsy zao zay de Ambotsatofo nangatanay de mahita ny maramila mahita ny gendarme mahita ny polisy mahita ny vahoaka malagasy rehetra hoe reto mitsangana malagasy reto de manany maizy azy ka zay ny mahatonga anay miteny hoe ny fitondram-panjakana am'izao fotoana zao zany de efa matsapa mihitsy fa tsy misy toerana ombony mitsangana malagasy tsony raha ohatra ka mbola toerana midy zay zany zao ny olana io zay ny aminay ny olana ka de tsy maintsy toerana malalaka no azo anaovana zany sisa telo sisa ny hitako Ambotsatofo Tsondrombe na Larby zay ihany sisa ny toerana hitako hoe mety azo ny mitsangana malagasy anaovana ny fivirimbe ary everiko fa raha manao fivirimbe nge ny mitsangana malagasy tsy hitako inona tonga de mampangofotra am'izany mazava tsara ngamizay fa sorany ianao Andriamatoa Andriamsy zany vahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao de mandra-piona indray misaotra betsaka misaotra ny mpiaino ary de makahery malagasy rehetra am'izao tolona tsy ombotrato zao ary manatenitsika fa iova ny fihetsiky ny tsirairay avy eo amin'le fankatoavana ny demokrasia sy ny fanekena ny fanehoan-kevitra eto amintsika eto amin'ny firenena mahazahoantsika rehetra mampandroso ny tanindrazana malalatsika ity tsy niempotra tamin'ny fotoanany fanomezana ny pitarika ny etsika mitsangana ary malagasy tamin'ny ty anio ity na de teo azy ireo fampitahorana maro samihafa hoy izy ireo fanadadiny lira beata nanisy aza ny fanakanana natao tamin'ny etsika MMF na malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony sy ny mitsangana ary malagasy tsy niemotra amin'ny pitarika ny etsika tsy tahaka izay feo ny tinana hely hoy izy ireo ny nataon'ny pitarika fa tonga tamin'ny fotoana ny fanomezana ihany izy ireo milaza ny hovonina trano ny pitarika ny etsika dia na inona n'inona ny zavatra nitranga tandroany dia ny toko omenay ianareo ny fampanantenana omenay ianareo ny fahavonanay pitarika hizoro hatramin'ny farany hanohy an'izao fizoroana amin'ny tsy fanaketsiketsony izao fitondrana manapotika ny tanindrazantsika izao rarana akatona ny trano handeha eny an-dalambe de lazaina mpanakorotana fa ny dikan'izay de izao ao koa sika heritreritra sika vahoaka malagasy fa mazava ny dikan'izay avelao ny mpitondra hanao zay teny hataony eto zay ny dikan'izay hoe sady tsy mahazo ny teny asika eny an-dalambe ny tsy mahazo ny teny any anaty trano tsy hijanona treo ny etsika raha ny fanazavana izy ireo
tao anatin'ny lalàna trano nanatanterahana izany. Ny zavatra tokony tenenina fotsiny dia tsika ny anara-dalàna. Tiako marihana aminareo fa misy efa-jato no manina agent de sécurité isécuriseny tao Mahamasina tao mba tsy hisy débordement. Ka le olona ina natahorana. Amin'ny 9 alina zay mbola nahazo alanana zany hoe anao an'io hetsika io. Maleriva zany. Amin'ny 1 alina misy midina avy any ambony any hoe tsy azo atao le izy. Finna zany fatahorana vahoaka zany. Vahoaka ny tokony fahefany. Maro zany sa tsy maro? Na anaty toerana fefy na an-dalambe, tsy avela maneho hevitra intsony ny vahoaka malagasy ho ny mpitarika ny hetsika. Tapenam-bava tanteraka ary feon'olon-tokana no inina mpanjakana. Tsy vao izao no mitsangana ary malagasy no manao hetsika anaty trano teto Antananarivo saingy izao ny sakanana izao. Nefa misy ny taratasy fahazon-dalana mazava. Inona marina ny tena tahorana? Ary aiza ny filazana fa firenena demokratika Madagasikara manaja ny demokrasia, ny mpitondra fanjakana, manaja ny hevitry ny hafa. Proof mazava ny zava-niseho androany amin'ny fampiarana ny faneriterenana ny fanehoan-kevitra tahaka izay efa natao tamin'ny mpanao gazety tamin'ny lalàna feno serasera. Ao anatin'iny hetsika iny ihany dia nilaza ho tsy naharay taratasy fangatahana lalana avy amin'ny MMF ny teo anivon'ny préfecture raha tokana lalaka ny fanomezan-dalana avy amin'ny fiadadin'ny tanàna Antananarivo. Fiadadiny Fezora Valy. Mampieritreritra tsy fifanarahan-tsaina eo anivon'ny komina sy ny prefektura n'Antananarivo renivohitra ny zava-nitranga androany maraina tamin'ny nanafoanana tamin'ny ora farany nihetsiky ny mpanohitra sy ireo miaradia amin'ny MMF na ny malagasy mivondrona amin'ny fanorenana ifotony sy ny mitsangana ary malagasy. Nanambara ny prefektura mpisolo-toerana androany fa tsy nisy ny fangatahana lalana voarain'izy ireo raha toka efa nanome malalaka ny anatanterahany mpanohitra famorim-bahoaka tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny fiadidiana ny tanàna Antananarivo ka izay ny voalazan'ny prefet mpisolo-toerana ho antony nanakana ny OMC na ny organe mixte de contrôle ny hetsika. Ny zava-misy eto amin'ny prefecture de police n'Antananarivo dia tsy naray fangatahana lalana manao ny hetsika zany ny teto anivon'ny prefecture de police n'Antananarivo hatramintsika ny teny izao. Ny fahazon-dalana azony zareo dia fahazon-dalana mampiasa ny toerana fa tsy fahazon-dalana manao ny hetsika. Ny ary-tena ihany koa ny teo anivon'ny mpitandro ny filaminana izay nilaza fa baiko no tanterahan'izy ireo ary tsy azo tanterahana eo Mahamasina ny hetsika famorian'olona izay ataon'izy ireo fa any amin'ny toerana ny mpikambana MMF manokana. Nanambara ihany koa ny Général Florence fa tsy izy ireo no nandrava ny hetsika fa ny tompony entana. Tsy azo atao ny hetsika ao Mahamasina dia mametraka ny dispositif rehetra satria izay ny baiko molaza ty réquisition ty dia tao izay efa nisy ny sono nisy ny seza dia ny angaviana ny tokony andraikitra moka ny tany dia lasa mo eto zany dia mariko fa tsisy resaka hoe ny force de l'ordre no nanala azy tao na hoe ny forcé na hoe saisir fa dia ny olona izay tompony ireo zany no nahagazy tao. Araka ny fanazavan'ny Général Florence hatrany, efa nisy ny fiona ny teo amin'Andriamatora Tolo-Janahary Maharavo sy Andriamatora Bon'Olojona mpikambana eo anivon'ny MMF izay nanamafisany ity manambonahitra ity fa tsy azon'izy ireo tanterahana eo Mahamasina ny fihetsiketsehana tian'izy ireo atao. Izay ihany koa no antony namindrana ny fanatanterahana izany teny Andriafanambojanahary sy mbola nanarahan'ireo mpiaradia marobe nahitana olom-pirenena, mpanao politika pahalalana, mpianatra tokony andraikitra samihafa sy manam-pahaizana izay manohitra ny fomba fiasan'ny ankehitriny tsy mijery ny tombontsoany maro anisa. Nateo aza ny sakana nataon'ny mpitondra tsy emitra ny eo anivon'ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy ary eo am-pandiniana ny toy ny hetsika izy ireo amin'izao fotoana izao atongavana amin'ny ejinika andraisan'ny rehetra anjara andovana rafitra eto amin'ny firenena ampianana ny fitsinjaram-pahefanatena izy sy ampandroso ny vahoaka malagasy sy ny firenena. Mifanipaka ny hevitry ny fahefanam-panatanteraka eto amin'ny tanàna Antananarivo manoloana ny hetsika izay nitanterahan'ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy tamin'ity androany ity. Mihoramanitra. Tsy mifanaraka ny hevitry ny eo anivon'ny fiadidinan'ny tanàna Antananarivo sy ny mpitandro filaminana manoloana ny hetsika fanehoan-kevitry ny MMF na malagasy mivondrona ho an'ny fanorenana ifotony sy ny mitsangana ary malagasy. Miovaova ny hevitry ny mpitandro filaminana ny amin'ny anatanterahana na tsy ny fiona efa nahazona lalana avy amin'ny komina Antananarivo renivohitra. Aminay tamin'ny namany io Andriamatododo zany laza hoe raha ampitso dia
afaka malalaka ianareo manao ny fionabe ao amin'ny kianjan-tafony Mahamasina. Dia ny ala teo zany dia hoe tokony iona androany andaminana ny fandriam-pahalemana. Zava-nisy nefa tonga tany zay nanomboka tamin'ny folo dia ny ala tsiny ny ala fondro izy fa nisy baiko midina avy any ambony tamin'ny alina tamin'ny raika be folo. Teo zany no natonga le izy hoe ny sorona daholo ny fitaovana vao maraina zay efa napetrako maly ariva zay nahazo alalana androany maraina vao ny sorona nanomboka tamin'ny valo miaraka amin'ny baiko hoe raha ao anatin'ny atsasakadiny dia tsy maintsy miala daholo reo fitaovanireo raha zany sezisiavanay. Zay ny zava-nisy. Rehefa tonga teo dia mifandamina dia hoe ahoana zany no atao satria izahay tsy maniry mihitsy ny hidinana an-dalambe ka ianareo indray mampirisika anay hidina an-dalambe raha izany satria tsy afaka miditra ao an-trano zay. Dia namaly izy hoe tsy hitako zay atao fa mena ambany mena aho. Zay no zava-nisy ary tena marina. Dia ny teny moa izahay tamin'izay hoe raha izay nary zay tsy te anakorotana sanatry ny vava tsy te sanatry ny vava isy korotana ka hanjatsadraka alao alaminay ny olona mpanonanay dia ho resainay raha mety hoe hojerena any andrefamonjanahary le fionana. Tsy fionana no nomalina teto fa anafaranay tony nataonay teo hoe izao no antony natonga la fionambe androany tsy tanteraka. Fepetra maro ny takina vao tokony hosama réquisition. Dingana maro ihany koa ny tokony holalovana ary lafin-zavatra maro mila diniana meloa araky ny fanazavana Andriamatoa Masimana Manantsoa ministry ny atany teo aloha. Zany réquisition zany tsy ataotao fahatany satria ny réquisition ny toe-javatra ohatran'izao dia hanarenana ny korontana misy. Zay le atao ny mpahay azy hoe rétablissement de l'ordre public na ROP no fanavoezana azy. Teo tsy isy fikorontanana, teo tsy nisy ninninina. Dia milaza zany général Florence araka ny nambara teo fa hoe nisy réquisition avy any amin'ny préfet de police. Amiko zany zavatra tsy mitombona raha tsy hoe io fitondram-panjakanao zany dia manohy izay tsy fahaizany dia ny présomption d'innocence ity navadika présomption de culpabilité. Samy manana ny baiko sy ny olona rain-teny arak'izany na ny commune na ny préfet de police. Tsy mitsarotry ny miaro tena ny fitondrana ka manao izay tsy ahatanteraka ny hetsika nokasaina atao. Hetsika nokasaina atao tao anaty filaminana tanteraka fa tsy natao anakorontanana. Anao ahoana ny fihetsiky ny mpitondra manalona ny dinga izay kasainy MMF atao amin'ny herinandro avy izao. Mety mbola isy ihany ve ny sakana sy atojay atao amin'ny fitondrana? Ho hitantsika eo ny tohiny. Manameloka tanteraka ny fihetsiky ny mpitandro ny filaminana androany ireo mpitolona tonga namaly ny antso nataon'ny MMF androany. Laza fa fahavononana hatrany moa ireto mpitolona iretina maro azy ireo sakatsakana. Miro mantratrany. Miariary hatrany ny fampiasa-kery ataon'ny fitondrana amin'ny antoko-panohitra sy ny vahoaka madinika tsy mangataka fa tsy ny fahafahana maneho hevitra manoloana ny toedrara politika misy eto amin'ny tany sy firenena. Voaporofo zany tamin'ny fanakanana ny hetsika efa nazondalana avy amin'ny komina androany. Avela anjaka eto amintsika sy anao izay tiany ataony vahiny. Malagasy kosa tsy manana fahafahana aneho hevitra akory manoloana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy manao ny asany amin'ny mahampiaro ny vahoaka sy ny fananany azy ny mpitandro ny filaminana raha ny hevitry ny olom-pirenena tonga teny Mahamasina androany. Hita amin'izao misy fa tena mitoetra Madagasikara eto ny jadona. Fangona karena anatin'izany tsy vita rehetra io ka ao anatin'izay misy fa indrak'Andriamanitra misy zavatra zany hoe amafisina le saina anao ratsy eto amin'ity firenena ity. Ka izay zavatra izay nefany tokony jerena vahoaka mahantra fanovana izao fiainana izao fa tsy mety tsony. Fanampitena ny arem-pirenena, fanaovana jadona raha matahora amin'ny lalandreo miaramila sy karazany mba entina anaovana zavatra malotana ity firenena ity. Tsy mety aloha rehefa fitondrana zany ohatry izay. Tena tsy mety tsony mihitsy. Tsy rehetra tsara na ny tany rehetra rangy izao ny ambanivohitra rehetra ny faritany daholo. Zay tany rehetra misy arem-pirenena zany dia zay daholo toetrany. Ka normal ny olona raha ohatra angataka alalana ohatra zany fa mahazo lalana ny olona.
fanao ary no sakanana indray izy zany tena arangolo fotsiny avy fanjakana io dia zao tsy mety zao so mamanina ary tsy mialako tsika indray ve niala tsy mety zao fa tokony voainy le trano fa zavatra efa nananana ordonnance lalana tsara ela izy tokony mba voainy ny trano ohatr'izay le izy rehefa tsy rariny tio fa ao amin'ny trano ve ny olona nihiditra zay verako ina zany ny tiany atao reheveran'ny arabe amin'izay ny olona mandeha zany tsy miaro ny vahoaka aloha zay treto fa tombontsoan'olo mihitsy ny arovany zay tombontsoan'olo mihitsy zao ny arovany fa tsy mivahoaka ray manontolo vahoaka no hevitra ve dia atao ohatry vao foana aizako zay olona manao hevitra rehetra zao dia samborina gadraina hatramin'ny vina nisy an'izany dia eto ambonin'ny tany raha mbola firenena koa manao teny Madagasikara kanefa samotsamborina zay olona manao hevitra mitondra ny etaetam-bahoaka laza miforim-bahoaka dia tonga dia samborina satria inona ny antony jadony fanaovana raha matahora fampiasana ny mpitandro ny filaminana ho hery famoretana ireo ny tranga matetika anseho tatoato efa tsy misy intsony ny filaminana ary tsy maro toerana ny ara-politika mitotongana sosialim-bahoaka tsy milamina ihany koa ny toe-karena ireo rehetra ireo mitambatra miampy ny tsy fisian'ny finiavana politika avy amin'ny mpitondra mahany olana misy hatrany fotony no mahatonga ny vahoaka latsaka katerena amin'izao fotoana izao mihamary ireo olon-tsotra tonga saina amin'ny toetra raha misy ary tsy manaiky atao tsinitsinina intsony tsy aivina fa ny vahoaka ny tompon'ny teny farany eto amin'ny tany sy ny firenena ny mpitondra manatanteraka fotsiny ihany andrasana ary izay mety ho toy ny tsirarahidy manambahiny sampana fampahalalam-baovao amin'ny ity alina ity tsy zany fa professeur Rasolofo René ao anatin'ny TFI nanontolona fanorenana ifotony miarabanao tonga soa eto amin'ny sampana fampahalalam-baovao antaniko anao avy hatrany dia araky nitatsika teo ahoana ny fahitanao ireo zava-niseho androany teny Mahamasina ireny ny voalohany aloha dia miarabanareo ato amin'ny Kolo TV ary manolotra fisaorana ihany koa mifanasana taoriny ny zavatra niseho androany teria Mahamasina iny araka izay fanontanianao zay dia zay moa zany anisan'ny fikambanana nahazo antso sy fanasana dia hoe misy tolona iombonana aty ka tongava ny rehetrarehetra dia mba tonga ny tena nanotrina nareo namana zay mivondrona ao anatin'ny MMF na le hoe malagasy mivondrona miombona ao anaty hoan'ny fanorenana dia eo koa le hoe malagasy mitsangana ry malagasy dia namaly antso dia nanatrika tery satria vao nomaly zay nanao fanehoan-kevitra tery amin'ny espace d'air milalana ry ampasany maly mandeha ankatso dia anisana andray anjara koa mifampitana amin'ny vahoaka hoe tongava maro sika fa tolona iombonana io ka raha sitraka koa ngamba dia avy hatrany dia resaka mombanao ahoana no fahitana eny zavatra niseho androany zavatra telo ihany angamba ny tonga dia asongadiko hoe hita miariary zany ankehitriny fa voalohany tena mitombona ary toanana kitsirano ny etaetan'ny mpanao gazety mitaky iny fahafahana maneho hevitra eto Madagasikara ary tsy azo ekena ny fandrahonana hoe alefany tsy afa zay mpanao gazety miteny hevitra hafa ny faharoa hita miariary koa fa reo zay rehetra mba niezaka naneho hevitra teny an-dalambe dia noenjehana no rahonana ary misy hatramina perquisition any trano fisavana trano fandrahonana maro samihafa famoretana maro samihafa ny fahatelo na fangatahany efa azo zao ary ny valiny ka hoe mahazo alalana mivory maneho hevitra ao amin'ny kianja mitafiny Mahamasina ny fikambanana toy izao zay mangetaheta mba ampitsangana ny malagasy itolona dia camion feno maramila vavabasy sy finiavana sady anapoka ndray koa reny zavatra mantsina sy manimba ny tratra zany no zavatra niseho androany tsy tanteraka zany le fionana tao anefitra na dia nahazoana alalana azy kanefa dia hita miariary fa tsy manana finiavana ny iain'ny vahoaka mitaraina na marary toninina raha ty firenena ty izao fitondrana izao noho izany zay zany dia mbola manamafy fa tsy maintsy toizana ny tolona satria zay raha teo moa zany ny anaran'le sehatra zay natsangana ivondrona ndreo fikambanana sy mpitolona maro manera Madagasikara fa indrindra eto andrenivohitra Madagasikara eto Antananarivo ny hoe tolona
fanorenana ifotony ary anisan'izany tsy maintsy ametrahana fanontaniana hoe atao inona ary inona ny andraikitra andrasana ampitandro filaminana amony malagasy ve hitondra kalakinikôvy any amin'ny tantsasy mpamboly ohatra ny zavatra ny seho tany soamamanina ve sa kosa tena mba hiaino zay rehetra mitaraina ka manao fanotsiana amin'ny fomba fitantanana miboriko raha ny zavatra ny seho androany aloha dia tena hita mihitsy hoe fanapahakevitra bontolo amony ny finiavan'ny malagasy hitraka sy anarina ity firenena ity ka zay dia manamafy tolona izy ty miariary androany fa tena tolona ary mampiomana ny vahoaka malagasy amin'izany satria diso zay milaza hoe ndray andro any io dia vita zany fanorenana ifotony zany io ne zavatra kely fotsiny amboamboarina eo tsy atompoko midika ny hoe fanorenana ifotony dia midika zany fa tsy nitafo aloha ny enjehana voalohany ny atsangana ohatra ny fanaon'ny olona maika hipetraka amin'ny trano zay vao manao ny fototra fa ny fototra ny tsy mainty atao tsara orina amin'izay tsy tandodondoza zay mipetraka ao anatin'le trano miteny an'le hoe fanorenana ifotony ianao teo inona ny anjara birikinareo ary entinareo amin'ity zay fanorenana ifotony zay ny ary mitombona tokoa zay fanontaniana azy napetraka ao zay ary everiko fa tsy mety tsony ankehitriny ny hoe iny misy bus mandalo tohatry ny metimety amiko iny miazakazaka miditra ao zay vao manontany hoe andeha ho aiza moa izy ty tsy atompoko ny zavatra ny seho teto hatramin'izay dia ny fandrombahana ny fahefana no ny azakazahana aongana ny olona anankiray dia miazakazaka hoe ianandreo no apetraka tsika io fa manomboka zao zany ny zavatra tena tokony matimatesana ifanaovana vely rano amin'ny vahoaka mba hanajana ny etaetany amin'ny firenena azy satria zao matoy isika manana kara-panondro dika an'izay ny teratany malagasy rehetra dia mpikambana fikambanam-be zany tranobe zany ile hoe firenena io ka noho izany ninina zavatra tapahana tsy maintsy mba hangalana ny hevitra le olona mpikambana ao anatin'izay le hoe tranobe zay dia ny firenena malagasy raha ny zavatra miseho zao aloha dia hoe tsy firarahina mihitsy ny etaetan'ny malagasy ho zavatra nisika noho izany zay dia manome sosokevitra aravona aloha ny hevitra na inona ho anaran'inona ho anaran'iva aravona ny hevitra inona ny etaetan'ny malagasy raha misy amin'izay olona mangetaheta hoe za mba te hitantana te hitondra dia miteny ny voaka malagasy hoe zao ny zavatra andrasanay aminao ary hitsarananao rapitso manomboka ny androany raha makafahifany ianao fa tsy hoe rehefa tonga ianao dia lehibe azo ao tsy tony tamin'ny taona lasa ka zay tiako atao no ataoko feny tolona izy ty fanorenana ifotony mba ahafahana malanga ny lelazainy rehetrarehetra hoe madagasikara matanjaka fa tsy zay ihany fa madagasikara mahavelona ny ankohonana ny vahoaka sy ny taranaka rehetra faramandimby mazava tsara angamba izay hevitrao zay Andriamatoa fa misaotra-betsaka mivahiny teto amin'ny sampana fampahalalam-baovao mankasitraka anareo ato amin'ny Kolo TV ary mirary soa ny firenentsika mankahery ihany koa ny vahoaka ny Somamana ny mpitolona tsy mamela anareo irery naiza misy malagasy mitsangana nosakanana tsy hiakatra aty andrenivohitra nantevidaharana ny etsika mitsanganary malagasy ny solotenan'ireo mponina ao Soamamana tamin'ity anio ity namafy ihany koa moa izy ireo fa tsy hijanona hatreo ny tolona iarovana ny tanindrazana fa ny adadiny Gaëtan Andriatsilavo nandeha ny feo fanosakanana tsy hiakatra ty Antananarivo renivohitra anatevindaharana ny etsika iarana amin'ny MMF sy ny mitsanganary malagasy ny mponina ao Soamamana sy ny manodidina androany nidina ifotony nanamarina izany ny teto amin'ny Kolo TV FM ary nanontany ireo mponina tany atoerana tsy rary nintsony ny zava-misy eto amin'ny firenena io izy ireo sakanana hatramin'ny fahalalan'ny mponina mivezivezy tsy afananoatra ireo mponina ary niandry ny vaovao avy amin'ireo solotena tafiakatra taty andrenivohitra mbola tsy mahazo vaovao hoe zany zao fa hoe fotsiny hoe andefa solotena ho any amin'ny Mahamasina tsy maintsy misy na inona zany zavatra miseho na inona miseho dia tsy maintsy hoe nandefa an'izay any Mahamasina iaraka mitsanganary malagasy fa zay zao zany vao mifampitafapitatra ty solotena namanay zao manana komity maromaro zao dia vao nalefa izy any Soamamana
avy any izy ilazanay amin'ny zavatra misy aty hoe zao lasany Antananarivo marina izy dia fanao dibe indray zay ho an'ny Antananarivo amin'izay zay fonja asiny an'izay sy toerana anao an'izay fa zay zany anisan'ny tsy anaika mihitsy na inona pokany dia na inona. Araka izany nanamafy ireto mponina ireto fa tsy anaika hatramin'ny farany. Takina ny fialan'ireo sinoa eny toerana ary tsy tokony homenany vahiny ny tanindrazana. Diso fanantenana amin'ny fihetsika ataon'ny mpitondra ny vahoaka. Diso fanantenana ihany koa izy ireo raha mahita fa atao hery famoretana ny mpitandro filaminana. Tsy vao androany no nahitana izany raha ny fanazavana azo. Hita hoe hery famoretana ny mpitandro filaminana satria mahita zay zany tamin'ny lakamisy hoe mampiseho ny hery ny fitondrana amin'ny alalan'ny mpitandro filaminana. Satria raha ny tena fahitana letsika ataon'ny vahoaka zany fitakiana marina ny ataony fitakiana ny tanindrazana zay hoe robaindreo sinoa ireo dia reny nanaovana vahoaka ampiarahana lacrymogène. Nisy fotoa nisy efa hita zany hoe maratra mihitsy satria zareo betsaka dia mampiseho ny heriny izy. Nampetsika ny ampony ireo mponina ny toerana ihany koa ny fisamborana sy ny fanamelohana ireo mpikambana roa ao amin'ny vona taorian'ny hetsika nataon'izy ireo ny alakamisy lasa teo. Tsy ekena ny toy izany hoy izy ireo hiamafy ny tolona sy ny fitakiana. Tokony hoe miaraka miainga zany ny olona rehetrarehetra zany amin'ny fitiavana ny tanindrazana satria manakorotana an'le maha-malagasy zany le fivily somety aminay. Zay zany anisan'le tena tsy manaiky hatramin'ny farany satria zao atao zao anisan'le hoe very ny basy manam-boninahitra. Ahoana moa fomba ahoana moa very manam-boninahitra anao fa ahoana very basinao ny any tananao dia zay ve no entina hoe angalana le namanay tsokosoko zany. Zay zany tonga dia tsy manaiky hatramin'ny farany mihitsy izany fa tena atao hoe tsika zany tena anisan'ny hoe manan-karena an'io arena kibon'ny tany io ary amin'ny firenena eran'izao tontolo zao antsika manan-karena an'io ka tokony zany le izy tsy amena hoe anjakan'ny sinoana ny ohatr'izany fa to dia miara-miaina zany tsika malagasy hoe tanindrazantsika tsy avela-pote amin'ny vahiny zany fa tsika nge ny taranaka faramandimbo avintsika zany no tena vo amin'io ary io zany tena hoe efapolo zany ny contrat an'io tokony tena hoe tsy ekena mihitsy io zany aty amin'ny fahatry tasy aloha zany ho an'ny vahoaka aty amin'ny fahatry tasy zany hoe tena hoe tsy ekena mihitsy zany. Na eo azy izany rehetra izany tany Tsomamanina nahitana solotena ihany tonga nanatevin-daharana ny hetsika mitsanganary malagasy teto Mahamasina. Misy tsy mazava ny antony nisamborana ka nampidirana amponja ireo namana hoy izy ireo. Ankoatr'izay tsy afaka mamangy ihany koa izy ireo. Nandeha tany tamory zay mangy azy dia tsy azo fangina izy. Tsy azo fangina satria araka filazan'ireo teo dia hoe nisy teny nisy baiko midina avy any ambony fa tsy azo fangina Robson. Dia mipetraka izay tompoka satria manaja ny lalàna eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka eto zao dia mba mangataka ny fitondram-panjakana mahefa président mba jereo akaiky io satria tsy hitondra fitoniana eto amin'ny firenena ny toe-javatra tahaka izany. Napetraka ho ray aman-dreny ianao dia mba halamino zao zavatra manjady aminay izao. Momba ny basin'ilay mpitandro filaminana nanao tandrevaka ny alakamisy lasa teo kosa nilaza ireto solotena ny mponina ireto fa efa naverina any amin'izy ireo izany. Ampilaminana ny fitakiana atao izy ireo ka tsy misy idirana fitaovam-piadiana mahery vaika. Ny mpitandro filaminana mirongo basy tonga any an-toerana mifanandrina amin'izy ireo no tokony hatsapa-tena. Rehefa natao moa mifanady adiana teny fotony tena dia nisy fotoana nanaovanay hoe tsika tsy fanondro hoe ianona sy anona no manana izy fa ateritsika ato amin'ity toerana anankiray ity raha aty amintsika marina le izy dia avy eo antsika rehetrarehetra miara-maka ny fitaovana io ao sy mijeran'io ao dia kanjo moa no fitahin'Andriamanitra hita tao le izy dia tany tsy nisy nanombinana na dia ohatran'ny singam-bolo ara ny fitaovam-piadiana n'ilay mpitandro filaminana zay very ary na mibala tao anatiny ary zay vokatry izay fahaverezana zay dia sambosamborina zavaina ny sana atao daholo anie zany fa ninay zany efa nitizananay nanomboka io hetsika io dia ny hoe tsy manimba zavatra tsy mietraketraka fa dia ampilaminana no anaovana lay hetsika sy tolona ho an'ny tanindrazana zay le hoe fitiava-tanindrazana ka rehefa ampilaminana no hitadiavana an'izany dia nitanjona angatahanay zany dia tsy misy afa-tsy ny hoe mba angatahanay mba avoaka ampanajana sy ampilaminana ihany koa reo filomin-drahalahy mianaka izay fitarika anay.
ny alakamisy ho avy izao raha ny loharanom-baovao azo no ifamtoana ireo vahoaka rehetra ao somamanina sy ny manodidina iarahanohitra ny tsirariny sy ny tsindra azolena eto amin'ny firenena tsy ekena ny fanomezana ny tany ho an'ny vahiny ary tokony ahay mitsinjo ny taranaka ny aoriana ny mpitondra. Lafim-baovao hafa kosa indray dia rivotra iainan'ny mponina ny setroka manenika ny abakabak'Andriamanitra izay nambaran'ireo mponina moa fa nafaty olona iray tamin'ity herinandro ity fezora valy. Ao anatin'ny setroka mijolofotra tahaka izao no iasan'ny reto olona ireto eto Andralanitra mandritra ny tontolo andro avy amin'ny fandoran'ny olona ny fako ao amin'ny toby fanariana fako. Otrikaretina maro no ahina ho azo eto anisan'izany ny aretin'ny taovam-pisefona, areti-tratra sy fahasemporana saingy eto no hitadiavam-bola ho azy ireo. Efa nisy ihany koa raha nambaran'ny mponina ny namony ainy noho ny tsy fahazakana ny setroka. Makarary mihitsy io ka, tena makarary. Na zao efa tsy fidiny ho anay mihitsy no eto. Efa hoe asa le izy dia tena efa mikoaka mihitsy anay zao eto. Eto zao fa nisy maty raha matoa any nasepitra an'le setroka dia vao nalevina mbola tsy ampy herinandro zay. Fa sepitra an'le setroka izy dia ohatrany tony dia namoy tena tapoka mahatapoka atao an-trano satria nitovaka ohatry zao le setroka dia tsy zakana dia tony dia sepitra dia tony dia maty. Roa volana pila mihitsy zao najanonana teto fa tena mikoaka sady anina fa dia tsy hita moa ny atao le patron mbola niasa mbola tsy vita dia tsy maintsy miaritra foana ino. Ankoatr'izay efa nisy ihany koa ny fivoriana raha ny nambarany ny fanarahana fa tsy azo atao intsony ny mandory fako saingy mbola misy ny mandika izany. Izahay mihitsy nefa nivoriana tamin'ny mopera sy fanarahana tamin'le fokon'olona aty zany le mitsipina amin'ity zordira aty. Hoe raha ohatra izay misy mandory zany tsika rehetra izay mitsipina ato amin'ity miaina amin'ity zordira aty ato dia hiarana amin'le lalàna zany. Ko io ny tsy avy amin'le mitsipina intsony fa ohatrany hoe ny samby vandray koa no misy mandoro an'io le mpiasan'ny samby va le mpanary fako. Fa tsy avy amin'le olona le mitsipina le miaina amin'ity zordira aty. Ko le olona tsotra zany ato anatin'ity izy ro miaina anatin'ity ato dia satrony foana zany tsy maity satria fidiram-bola ho anazy le zordira. Raha niresaka ny fanaovana tamin'ny tompon'andraikitry ny toby fanariam-pako teny Antoerana, ireo mponina mivelona amin'ny fako eny Antoerana ihany no mandoro azy hikarohana ireo akora izay mbola ilain'izy ireo toy ny vy, varahana sy izay mety azon'izy ireo ampiasaina sy amidy. Tsy mandoro fako ihany koa izy ireo raha nambarany fa fipoahany briquet na fitaovana mora mirehitra anaty fako no miteraka ny setroka rehefa fahazaran'ny mponina hatramina Andраlanitra izany. Ankoatra ny tsy fahazoana miditra ao amin'ny toby fanariam-pako, nilaza ny tsy afaka hanome fanazavana izy ireo raha toa ka tsy mahazo alalina avy amin'ny SAMVA na ny service autonome de maintenance de la ville d'Antananarivo. Andrasana araka izany ny fanazavana avy amin'ny Tsirafitra ity. Tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray dia nanomboka androany ny slalom module en cook na fanatanteraka ny ady ho an'ireo miady ny anaram-boninahitra teny Ambomalazy fa ny adidiny Hakim Kolo. Nanomboka androany ny slalom module en cook dingana fahavalo ho an'ny sokatsilalaoma amin'ity tampilalaovana ity izay nokarakarain'ny club FMMSAM ary notoanana ny design auto izay natao teny amin'ny tany malalaka Ambomalazy. Fifaninanana manasadalana ho an'ny slalom izay nahavory mpanamory 420 teo amin'ireo fiara ary 4 kosa teo amin'ireo crosscar. Mariana fa tsy nandray anjara ilaza ilay mitarika vonjomaika an'ireo championnat tamin'ity dingana fahavalo ity araka izany dia nifandirany Hugo, Idany ary Tinary Maika ny fiadinany lohany teo amin'ireo fiara dure motrice miady amin'ny championnat ary aja sy Joujou izay anankiroa monja nandray anjara teo amin'ny challenge 4 motrice no niadiny lohan'ity sokajy ity. Raha napetraky Hugo ny temps de référence ny essai chrono izay nanaovany 2 minitra sy 7 sekondra sy 420 dia tsy namelany ilay larana faharoan'ny M10 eo amin'ny championnat izany raha tsy montsany ary nanaovany 2 minitra sy 5 sekondra sy 7 tamin'ilay première manche izay fotoana tsara indrindra teto amin'ity pista vaovao ity. Araka izany dia mitarika vonjomaika taorian'ny première manche iny aloha Idany avy amin'ny club Azatana nitondra Citroën Saxo M10 School TVFM ary larana faharoa kosa Hugo Louvel avy amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 306 M11. Larana fahatelo vonjomaika Tinary Maika avy amin'ny club FMMSAM nitondra Peugeot 106 M10 izay faharoa vonjomaika eo amin'ity sokajy ity raha Idany no voalohany. Teo amin'ny challenge 4 misy indray dia Yaza Danielson avy amin'ny club TMF nitondra ilay Mitsubishi Evo 6 no aingana kokoa niotra tamin'ny Jouvelin avy amin'ny club MSA nitondra Citroën Saxo T4 raha 2 minitra sy 1 sekondra sy 5 no fotoana nomen'ilay mpanamory Mitsu Evo 6 dia 2 minitra sy 4 sekondra sy 0 kosa no vitan'ilay mpanamory Saxo T4. Teo amin'ny cross carré indray dia Ikash avy amin'ny club MSA aloha no mitarika vonjomaika taorian'ilay première manche na vita fotoana 2 minitra sy 3 sekondra sy 9 ary Jouvelin mbola MSA ihany teo amin'ny larana faharoa tamin'ny fotoana 2 minitra sy 2
dimapolo sekondra sy 7 ary mika kely mbola MSA ihany koa no larana fahatelo vonjomaika tamin'ny fotoana 2 minitra sy 5 sekondra sy 2 apa-arivo. Raha ny fandaharam-potoana rap izy dia mbola isy manche 2 izany ary anomboka amin'ny 7 maraina ny fifaninanana. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nivoaka ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena any Gabon alina lany tamin'isa 50 faingo 920 isanjato i Ali Bongo fanadadina eo amin'ny sariny France 24. Teo anoloan'ny fahita lavitra no nahenony ireo mpiaradia amin'ireo mping ny valin'ny fifidianana filoham-pirenena farany teo tao Gabon alina. Valin'ny fifidianana izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana ny antoerana tamin'ny alalan'ny filohany. Nanambary tsy farany fa lany ny filohampirenasa Ali Bongo tamin'ny isa 50 faingo 920 isanjato teo alohan'ny Jomping izay nahazo ny vato 740 faingo 420 isanjato vao nivaly fifidianan'io nanao fanambarana ny filoha Bongo. Hitasoritra amin'ny isan'ny valy fifidianan'io fa maro ireo olona tsy mitovy hevitra amintsika noho izany miantso ireo mpisehatra rehetra ara-politika ao anatin'izany ireo kandidata resy tamin'ny fifidianana farany teo mba hiara-iasa amiko. Adinony tisadisa rehetra ary ndao iombona anorina ny firenena izay iritsika. Ireo mpanohana ny Jomping izay tsy nanatrika mivantana ny valin'ny fifidianana tany amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana dia nilaza fa sary mihetsika fotsiny ny zava-nitranga andrasana ihany koa izay ho fanehoan-kevitra i Jomping ao aorianan'izay. Alohan'ny sarana daverina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity noravana vao maraina nietsiky ny MMF sy ny mitsangana ary malagasy teny Mahamasina tsy tonga teny an-toerana akory ny vahoaka sy ny mitarika ny etsika dia efa tonga teny an-toerana ireo mpandrava ny fitaovana. Nosakanana tsy akatra ety andrenivohitra ireo mponina any Somamanina mba natevi-darana ny etsika ny mitsangana ary malagasy tamin'ity anio ity. Dia izay mamarana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity nankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tenako manome fotoana aminao amin'ny manaraka indray soavamandry tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.